ity ito zany fandarana tafita dia tsy hanavahana olona zany ito fa rehefa olona ianao tafavoaka sy tafita tamin'ny fiainana nanapanakanto ianao nampandraraha dia raisiny namana danskoroa ampitiavana sy ampanajana foana indrindra fa rehefa mifanena amin'ny namana danskoroa amin'izay tany ombany rehetrarehetrany io tsisy fanomanana zany io e tsy misy fa rehefa mihoanaka ohatra vony resaka ianao dia tonga dia miresaka tsika tahaka an'izao ataona izao indray eto indray zao dia mpandraraha anankiray eo amin'ny fanabiazana no tafahoana amin'ny namana danskoroa dia miresaka fampianarana teny anglisy aty amin'ny faritra sinanana 501 zay zany raha ohatra ka tonga dia azo lazana azy io ary zany lehilahy zany asehoko anareo tonga dia fahinareo hoe Mr T ia kopinareo hoe Power English Club andresaka dia afaka miarabanao Mr T. Hi, I'm Mr. T. I'm the president of Power English Club. Fanarabani panakani fandarana Tafa, Mr. T, president ni Power English Club. Quasi bulats mafantatra ni Power English Club. Ya efa fultona ni Runa ni Power English Club. Efa manuka hiditra manerana ny mpimasina sy Madagasikara. Miresaka an'izany ianao hoe mihitatra manerana ny mpimasina sy Madagasikara tonga dia hidirako avy hatrany hoe aiza sy aiza aby ary ireo faritra ahitana ny Power English Club eto Madagasikara. Okay, amin'izao fotoana minitra ora iresako aminareo izao dia ato amin'ny PMU Ankiliby no ahitana ny bureau ny Power English Club. Ary efa misy an'ilay fanamboarana ny Power English Club any amin'ny centre-ville fa ho lazaina miandalana aminareo eto ihany. Ankoatran'izay dia misy ihany koa any amin'ny RN2, misy koa any Verrerie ao amin'ny Fleur Éveillé no misy ny Power English Club. Ho lazaina miandalana eto ny point ahitanao ny Power English Club manerana ny Tamatave. Ary ho anareo izay any amin'ny faritra dia efa misy ny Power English Club any Antsirabe. Ary isokatra tsy ho ela ny ao Antananarivo sy Mahajanga sy Diego. Ho lazaina aminareo miandalana eto ihany rehefa confirmé. Izay manko zao efa lasa mifanerasena mifankahita matetika dia eto amin'ity fandarana Tafa ihany koa itondrasana antsika an'izay rehefa misokatra izay toerana maromaro iveresana izay trano izay nisin'izay tao anatin'ny folo taona izy ianao nisy ny Power English Club. Inona ny zavatra hoe tsara tao anatin'izay dia inona kosa mety hoe fahasarotana ny sitrainareo tao anatin'izay. Iresaka fahasarotana dia ny Power English Club dia nanomboka tamin'ny tsy misy nanomboka tamin'ny tena hoe départ tamin'ny farany izay kely indrindra ao dia mbola niasa moa zany dia sady mampianatra no rehefa mirava miasa. Fa rehefa nijanona tamin'ny resaka asa amin'olona zany dia nanomboka ny fonsa 100% tamin'ny Power English Club. Ny fahasarotana dia misy fotoana mandalo fahasarotana amin'ny resaka hoe ny fantrano, ny paiement ny mpiasa, maro be zany ny fahasarotana fa tsy atao makivy zay. Ary misy fotoana tena mikatona ao anatin'ny herinandro vitsivitsy misy koa dia miverina misokatra indray fa amin'izao andron'ny fahafolo taona nijoroan'ny Power English Club izao dia efa hitatra manerana ny Toamasina ary efa misy any amin'ny faritra hafa. Zavatra tsara tena hoe pozitifa azo raisina ny Power English Club. Voalohany ny Power English Club dia vahaolana amin'ny teny anglisy ho an'ny débutant sy l'intermédiaire. Ary ho an'izay avancé misy ny atao hoe opportunité d'emploi national sy international amin'ny Power English Club. Raha tsy laza fa raha mandritra ny confinement dia efa nampiditra mpiasa 250 personnes. 500 ny olona nampidirina niasa nandritra ny confinement teto toerana eo resaka asa en ligne izy tsy web help fa asa hafa misy asa en ligne ho an'izay olona miara-miasa aminay. Misy 10 eto Tamatave, 10 any Antsirabe ary 50 am'zato any Antananarivo. Ankoatran'izay maro dia maro ny opportunité d'emploi misy eto toerana na any ivelany. Misy amin'ny resaka hoe bateau de croisière tena misy io efa 250 personnes zao no nahazo contrat miady départ
tsy vitsy am'ireo no nandalo formation tany aminay ary ankoatran'izay dia misy ny opportunité d'emploi any Canada. Fantatrareo fa nandritra ny confinement dia 200 personnes ny gasy niondrana tany Canada ary tena misy le izy raha ohatra ka tsy mila anao dia tongava manontany fa ho atoloko anao aiza misy azy. Izay le izy ianao hijerevana hoe tanora dia tanora no misehatra tao anatin'izay fandarana zay inona no dingana natao tao anatin'izay? Dingana ok amin'ny resaka fandarana aloha voalohany aloha samy manana ny domaine ny tsirairay ny olona rehetrarehetra samy manana ny matière zay tena hoe vofiana. Voalohany na resaka fandarana amin'ny fampianarana teny anglisy manontany ny teo hoe nidingana narana nidingana natao dia ankoatrany misy moa zany bagage mazava ho azy ny fianarana aloha mazava ho azy efa 10 taona mahely nandalina manokana izany teny anglisy zany ary 10 taona katrika nijoroany Power English Club amin'izao expérience mipetraka le expérience dia ankoatran'ny expérience dia mila tena hoe fahaizana mitantana zany hoe mitantana amin'ny faran'izay madinika indrindra fitantanana ny personnel fitantantana ny miarabola ary ny fitantanana ny mpianatra izay hoentina zany dia ozaka hoe dingana natao zany manomboka ny kely indrindra nomboka tamin'ny mpianatra vitsivitsy dia ny mpianatra vitsivitsy no mitarika mpianatra hafa makao amin'ny Power English Club. Izay tsy dia manao lycée télé loatra fa le mpianatra anay ihany no mitondra mpianatra hafa ary tsy ndraindray ihany tena hoe rara zay lycée télé zany dia ireo zay client satisfait ireo mitondra client satisfait mitondra client vaovao ho anay. Miaraka amin'ny banspiro ihany izy no lycée télé matetika zay dia ny zavatra tiana tenena zany hoe zay raha misy inona no mety hoe afatra ampitanao amin'ireo tanora te hiditra anatin'ny sehatry ny fandarana satria be dia be ihany koa ny tanora mety hoe manambola izy manana bagage izy manam-pahaizana izy nefa nananam-poana tsy hita ny tondrana amin'ny fiainana tsy hita hoe aiza ny lalana ombana inona ny torohevitra mba omenao azy ireo? Mitorohevitra ho an'ny tanora zany izay maniry hiditra amin'ny sehatry ny fandarana voalohany aloha tsy mora le izy ary tena mila fikirizana mafy dia mafy na otrina ny départ zay hoentinao dia tongolo le izy voalohany mila mafeny le taranja tsy voatery voafenao zato isan-jato fa azonao atao sady miditra ao anatin'le izy ianao no mianatra kanefa zadino ny ekipa zay manodidina anao mila miara-miasa amin'olona zay hitanao fa afaka manampy anao zay manana mafeny le taranja zay tianao. Azonao atao ihany koa ny makatahaka na maka hevitra amin'ireo olona zay efa misehatra amin'io taranja zay tianao hidirana. Ohatra tia hanangana sekoly ianao afaka miresaka amiko ianao afaka miresaka amin'ny namana hafa ianao izay hitanao fa tianao alaina tahaka zany hoe mila miarana tsy vita irery io ary misy fotoana tena hoe aminatin'ny crise sady crise tsika amin'izao fotoana zao tena mafy le izy tena mafy le sako aminao zay tena raha malala izay ary rehefa tonga indray ny fotoana zay fijinjana ny vokatra dia tena hoe tsy hitako ilazana azy fa tena mahafinaritra zay. Io ianao vao mahita hoe misy valin-kasasarana zany valin-kasasarana dia amin'ny fotoana tsy ampoisinao fa rehefa tonga izy dia eo anao mahita hoe tena mamy ny aina ary tsara ny miasa. Zay ny amin'ny resaka hoe fidirana sy fampirisihana an'ireo tanora hisehatra ao anatin'ny fandarana fa kosa indray ho an'ny Power English Club manokana misy teny azonao anentanana an'izy manaraka an'izao fandarana tafa izao hoe ho an'ireo zay te hianatra teny anglisy na ihany koa ho an'ireo zay te hanamafy ny fahaizana ny teny anglisy na ihany koa ho an'ireo zay te hitady asa hisehatra amin'ny asa amin'izany teny anglisy izany. Ho an'ny tanora na ny ankizy na ny olon-dehibe tsotra ny teniko taloha ny teny anglisy dia tsisy vitiny
coefficient 1 ary tsisy bedy na dia tsy mamonjy an'izay ny cours d'anglais zany. Amin'izao fotoana zao efa tafakatra coefficient 4 ny anglais any ampianarana ary coefficient 6 any amin'ny sasany. Ao ohatra ka littéraire coefficient 6 ary obligatoire ny anglais zany amin'izao. Rehefa mitady asa dia tafakatra coefficient 10 zay tsy mahay anglais dia mijanona. Ary raha ohatra ka asa international indrindra fa any ivelany dia coefficient 20 zava-dehibe ny fahaizana anglais. Zay mahay anglais dia manana opportunité tsara kokoa na resaka salaire io na resaka asa io na resaka bourse extérieure. Anglais tsy afa-miala amin'ny anglais tsika amin'izao fotoana izao. Ary conseil teneko anareo dia mbola kely dia ampianary ny ankizy. Isafidy sekoly ianareo mahazo misafidy ianareo zay sekoly hitanao. Maro ny sekoly fa raha ohatra ka hitady ny ampitraikefa hafa ihany ny efa nahita traikefa. Ny Power English Club efa 10 ans d'existence. Zany hoe tsy manandrakandrana intsony ny ataonay fa efa le fahombiazana no hitanay zarainay, hitanay fa nahombya, ny méthode hitanay fa mahombya no ampiasainay izaraina amin'ny mpanjifanay. Ie, zay no teny sy ny tafatafa zay nirahana tamin'ny zareo ataonary tamin'ny Power English Club niaraka tamin'ny Mr T zay filoha mpamorona an'izany sehatra fampianarana ny teny anglisy izany aty amin'ny faritra Atsinanana sy eto Madagasikara. Ny foibeny moa zany no aty amin'ny faritra Atsinanana ny aty amin'ny Five fa ny izy efa manempoka ny Madagasikara arak'izay fandraisana teo efa isokaratsy ela ireo faritra zay fandraisana teo zay zay tsy iverenako intsony. Fanentanana farany ary zay fanentanana farany hoanareo zay mbola tsy mahafantatra ny Power English Club dia aty amin'ny PMU Ankirivo no ahitanao anay amin'izao amin'ny fotoana iresana izay atao amin'ny centre de formation mixte Loharano dia ato amin'ny PMU no ahitanao ny Power English Club. Dia malalaka ny safidinareo fa ny mpianatra ato amin'ny Power English Club dia tsy maintsy mahay miteny anglais ao anatin'ny fotoana fohy. Ie, zay ara no lava zay ny fohy raha ohatra ianareo te ahita an'izany hoe karazana opportunité zay efa nosokafan'ny Power English Club ho an'ireo efa niresahany teo rehetrarehetra toy izay dia afaka mijery ianareo ato anatin'ny FRTV ihany ato anatin'ity groupe ity anarana ny fandarana tafa ity fa efa misy vidéo be dia be ny Power English Club efa nizarainy namana Danspiro ao amin'izany resaka rehetrarehetra zany fa ity entinay ambany ity dia karazana ohatrany hoe fanampiny fotsiny sady mba ato anatin'ny fandarana tafitsika dia mitafatafa ao anatin'ilay izy zay zany no ampiasain'izao fandarana izao dia ampahafantarina antsika foana hoe tsy hoe rehefa mitafatafa dia hoe mitafatafa manao tafatafa ataontsika hoe fandaniam-potoana tsika na tafatafa tsisy dikany fa ny tafatafa hoentina eto dia hoentina ampirisihana foana indrindra ho antsika tanora mba hisehatra mba tsy hoe hiampin-doha foana na amin'ny ray aman-dreny na amina sehatr'asa hoe tsy maintsy miasa aman'olona fa afaka manao asa teny ianao tahaka an'izay nataony Mr T zay dia tonga dia izy mihitsy nanangana ny orinasa ho anazy lasa tafasehatra ao anatin'izay fandrarana zay izy ary efa fotoana sady nisy iny maro ny traika efa noratovana tao anatin'izay zao izy zao monsieur le PDG zay izy zao namana Danspiro koa mbola maniry be maniry mba ho tafa ohatra ny zalahy efa tafa reto zay zany mandra-pena tomboky mandra-pisafa tomboky vavy. Bye bye. Yeah.